Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao alakamisy ny faha-20 ny volana Aogositra 2024 izao tonga soa ianao eto amin'ny ty fandarantsika Anina Saza ity. Androany dia izara aminao ny lohateny dia ny fitarihan'Andriamanitra. Izany hoe tsy mandeha amin'ny kisendrasendra ny zanaky ny fanekena. Obolana 7:15-5 milaza toy izao hoe: matoki an Jehovah ny fonao rehetra ary aza miankina amin'ny fahalalanao, manike azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Amen. Misy fotoana eo amin'ny fiainana izay tsy maintsy misafiditsika hoe mety ho asa na fifandraisana na toerana alena tetikasa, mety ho fanapa-kevitra lehibe iray izay isy fiatraikany amin'ny taona maro avy dia manontany hoe Tompo, inona ny tokony ataoko? Ny olona miainao anatin'ny fanekena amin'Andriamanitra dia tsy natao handeha amin'ny kisendrasendra fa natao hiankina amin'Andriamanitra. Tsy natao hoe hiankina amin'ny vitana, tsy natao hoe hanaraka fotsiny izay lazainy olona, fa natao hoe ho tarihan'Andriamanitra ianao. Andriamanitra mantsy mahalala ny lalana na dia tsy fantatsika aza. Hoy ny Isaia 5:5-7 miteny hoe: fa ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako Jehovah. Indraindray isika mantsy mahita safidy raika mieritreritra hoe ity ny tena tsara indrindra, fa Andriamanitra mahita lavitra kokoa. Isika mahita androany fa izy mahita ny ampitso. Isika mety mahita varavarana misokatra fa izy ny mahita le hoe ao ambadika le varavarana. Dia noho izany ny fahendrena dia tsy hoe fantatro izay tokony ataoko fa hoe Tompo, tario aho. Tsaroa fa tsy ny varavarana rehetra misokatra no avy amin'Andriamanitra. Mety misy ny zavatra mora, mety misy ny tolotra tsara, mety misy fahafahana ohatran'ny hoe tena mahafinaritra izany, fa tsy midika izany fa avy amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra izay hitanao eo. Ny sasany amin'io mety fakapanahy, ny sasany mety hoe analanao amin'ny lalana nomanin'Andriamanitra anao. Noho izany dia mila mivavaka sy mandinika isika. Hoy ny soratra masina amin'ny Jaona 1:4-1 hoe: aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia. Ny fitarihan'Andriamanitra dia tsy mifanohatra mihitsy amin'ny teniny. Raha misy lalana mitaky ianao hoe andika ny tenin'Andriamanitra dia tsy mila vavaka lava ianao vao mahafantatra fa tsy izany ny lalana. Andriamanitra matetika dia mitarika dingana iray isaky ny mandeha. Izany hoe tsy mila ascenseur fa tsy maintsy mandeha zanatohatra. Tiantsika raha asehon'Andriamanitra antsika mantsy ny drafitra manontolo, fa matetika izy manome antsika ny dingana manaraka fotsiny aloha. Jereo i Abrahamy, hoy Andriamanitra tamin'ny Genesis 12:1: makanesana amin'ny tany izay asehoko anao. Tsy lazainy amin'ny antsipiriany zavatra fa nila nandeha fotsiny Abrahama vao nahita ny ampahany manaraka. Dia ohatran'izany koa tsika. Mety ho fantatrao izay tsanga hoe afaka herintaona, fa efa fantatrao izay tokony ataonao anio. Ny fitarihan'Andriamanitra mantsy dia matetika manomboka amin'ny fankatoavana amin'ny dingana kely. Amen. Ny fiadanam-po dia afaka manampy antsika mihitsy hoe hamatatra ny fitarihana. Kolosianina 3:15 miteny hoe: ary eo ka ny fiadanan'i Kristy no hanapaka omponareo. Misy fotoana mitondra hevitra anatrehan'Andriamanitra isika, mivavaka, mandiny teny, mangataka fahendrena, ary indraindray dia misy fiadanana lalaopo na misy fiampitandremana tsy mazava tsara. Tsy midika izany fa ny fihetsem-po rehetra dia feon'Andriamanitra ihany koa. Fa rehefa mifanaraka amin'ny teniny, misy fahendrena ary mitondra fiadanana dia afaka ho iray amin'ireo fomba hitarihany antsika izany. Hijery ohatra ihany koa tsika amin'ny andavanandro hoe ao anaty fiara ianao ohatra ary misy olona iray mahalala tsara ny lalana mipetraka eo akaikinao, ianao kosa tsy mahalala ny toerana. Fa raha mbola manizingizina ianao hoe avelao
fantatro ihany ny ataoko dia mety ho very ny lalanao. Fa raha mihaina ilay olona mahalala n'ilay lalana ianao dia ho tonga soamantsara. Dia ohatra izany koa Andriamanitra, ny olana matetika dia tsy hoe tsy mitarika Andriamanitra, fa isika no manapa-kevitra mialohana azy dia vao mangataka amin'Andriamanitra mba hanohana ny safiditsika. Tokony hivavaka antsika hoe Tompo, tsy mangataka anao hanohana ny lalako fa aseho ihany lalanao. Amen. Rehefa tsy mazava ny lalana, izoranao dia aza maika ianao. Ny fahamaikana mantsy dia mahatonga antsika hanao fahadisoana maro. Jereo ny teny Isaia amin'ny toko 30:1-20. Ary ny sofinao andre teny ao afovoanao hoe ity ny lalana, mandehana amin'ity. Izany hoe raha tsy mazava ny fitarihana dia mety mila miandry kely tsika, mety mila mivavaka, mety mila mangataka torohevitra amin'ny olona matotra ara-panahy. Jereo hoe mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve ilay izy? Ary aza terena ny varavarana hoe hivoha. Tsy voatery indray fanapa-kevitra lehibe ianao satria matahotra so tara. Raha avy amin'Andriamanitra ilay lalana dia afaka manamafy an'izany izy ary tsy maintsy ho avy izany. Amen. Tiako ianao eritreritra ny rehetra zavatra rehetra hoe misy fanapa-kevitra lehibe ve mila hatrehanao? Dia izao no teneniko anao, aza raisina mitahotra na mifanirena. Aza raisina noho ny hevitry ny olona fotsiny, fa ento anatrehan'Andriamanitra ny fanapa-kevitra ao. Lazao hoe Tompo, raha tsy avy aminao ity dia oka hikantona, fa raha avy aminao kosa dia tario aho. Amen. Ary rehefa mazava ny lalanao dia mandrosoa ianao mivonona. Mila mihitsy isan'andro ianao afaka manambara hoe tena tsy handeha amin'ny kisendrasendra satria zanak'Andriamanitra ary tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Tsy ankina amin'ny fahalalako rery atoky an'i Jehovah ny foko rehetra. Izy no andamina ny lalako ary hitondray amin'ny toerana nomaniny ahy. Amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Amen. Afaka ambaranao izany teny izany isan'andro. Satria ianao dia zanak'Andriamanitra ao ambanin'ny fanekena, ary izay zanak'Andriamanitra dia tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Halleloja. Dikany ny toerana alehanao ny zavatra ataonao dia tsy kisendrasendra, tsy parazara, fa misy lalana ho diavinao dia izay lalana hitarihan'ny fanahy masina anao. Amen. Hivavaka tsika. Dado, misaotra anao satria tsy navelanao handeha irery aho. Ianao mahalala ny lalana rehetra eo ny loko. Ianao mahalala ny zavatra tsy hitako. Koa an'io dia atolotra anao ny fanapa-kevitra. Esory atao anatiko ny fahamaikana Tompo. Ny tahotra ary ny faniriana ny herin'ny zavatra. Omeo fahendrenao ahafantatra ny lalanao. Raha misy varavarana tsy avy aminao, omeo hery tsy hiditra ao anatin'izany. Raha misy lalana avy any aminao Tompo, omeo fahasahiana kosa handroso. Ampio izao zahay Tompo, tsy hangataka anao hoe hanohana ny planina anay fotsiny, fa hianatra mihitsy zahay hanaraka ny drafitrao. Tario ny diana isan'andro. Ary na dia tsy hitanay aza ny lalana manontolo Tompo, omeo finoana izay hanao ny dingana manaraka. Amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mino aho fa nakasika anao izany teny izany. Tena manasa anao hizara an'izao teny sahaza izao amin'ny namanao rehetra. Tain'Andriamanitra ianao. Ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia toetra ho tran'i Jehovah andro lava ianao. Docteur Ina Telesforiana.